Miarabantsika mpanaraka ny pejy amin'izao fotoana izao amin'ny enina latsaka fefa maraina dia tonga eto ny mpitandro filaminana eto Mananjary eto amin'ny hôtel La Plantation. Tsy fantatra moa zany izay ataon'ny zareo eto fa isy ny hetsika izay karakaraina ao anatin'ny miavatoro ary tonga eto ny miaramila tsy fantatra izay ho ataony ny mpitandro filaminana, tsy fantatra izay ho ataony fa dia eto aloha izao izy ireo amin'ny enina latsaka fefany maraina. Asa na azo atao zany zavatra zany na tsy, fa amin'ny enina latsaka fefa maraina dia ny ahina zany dia ny hoe andrava ny sehatra efa natsangana anaovana ny miavatoro ireto miaramila ireto en direct avy etỳ Mananjary. Efa eto moa zany ny fiara maromaro avy amin'ny forsa ary dia manasa antsika hanaraka izany. Maromaro moa zany izy ireo mba tsolovy kely aty zalahy. Maromaro ihany ireo zandary sy miaramila hitantsika miatra nambava-basy eto akaikin'ny Seine. Raha fantatra moa zany dia eny amin'ny Seine izy ireo ka aleo angambany eny no alehantsika satria ny Seine dia efa vita, efa natsangana meloa ary dia maro ireo miaramila 2 4 6 8 10 2 4 6 8 20 2 4 6 8 30 2 4 6 8 40 eo amin'ny 50 lahy eo. Ndao zalahy, eo amin'ny 50 lahy eo zany zareo no tonga ety amin'ny Seine anaovana ny miavatoro. Eo amin'ny 50 lahy eo izy reto moa koa mpanao gazety avy any Antananarivo izay miaraka amintsika. Reto ny mpiambina ny Seine izay efa nitsangana ary amin'izao fotoana izao zany dia ireo miaramila maro be ireo gendarme no eritreritra angambany andravan'ity Seine ity. Efa nasiana mpiambina ihany moa satria fantatra fa efa napoizina izao raha matahora sy fihetsika mahery vaika izao amin'ny fandravana ny hetsika miavatoro. Reto zany ny mpiambina ny Seine, izao ny mahazo ny demokrasia aty Madagasikara. Hita moa zany fa lasa ohatran'ny lasa le miaramila reny lasa ny Tanjozotra miverina sa nakaiza izy reny miverina, lasa nandositra ny fiara fa le élément amin'ny zareo mbola retsy ny janony retsy ihany. Dia tsy fantatra moa zany izay hiafaran'ity zavatra ity fa andao aloha isika hoetsy ambony Seine satria tsy maintsy ety no andehanan'izy ireo raha ohatra izy ka hanao zavatra dia miaraka amin'ireto mpiambina reto. Ity zany ny matériel de sonorisation izay mbola tsy napetaka moa satria efa napoipoizina ihany sa zavatra zao. Miarabanareo reto yo, nareo zany niambina ny Seine teto, mahery fo, saotra indrindra. Ary tamin'ny firy ireo miaramila ireo nienonareo? Vao zao mihitsy. Ay, ka zay aloha zany ny no azo ambaratra eto. Angamba tsy ho tapahantsika fa dia anontany azy angamba tsika hoe inona no ataony eto sa ahoana. Ndao ary. Tsara marino moa zany fa mpanao gazety maro avy Antananarivo manana carte de presse ara-dalàna no tonga eto.
Par précaution dia ho taperiko aloha ty diffusion direct ty dia alefako ihany rehefa avy eo satria tsy fantatra raha ho alain'ny zalahy koa ty telefôny ty na ahoana dia manjary tsy manana archive tsika. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy, afaka 2 minitra dia miverina ihany, saotra tompoko.